ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaraba antsika rehetra ilay avako malalatra tety alatsinainy fa 7 volana oktobra ity kanonana ny fiadanan'ny tompo sy ny fifaliany ary ny famindram-pony amintsika fiangonana sy tsika kristianina isambatan'olona ny tokantrano ny mofinaina antsika anio dia ny boky Estera toko faefatra andiny fafolo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Estera toko faefatra andiny fafolo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Estera naniraka ny ataka indray anao a Mordekay hoe ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isa tokony eran'ny fanjakany dia samy nahalala fa na iza makeo amin'ny mpanjaka eo ankanja anatiny na lehilahy na vehivavy nefa tsy natsoina dia misy lalàna iray ihany ahafaty azy afa-tsy izay hotondroin'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena ahavelona azy ary izao anefa dia tsy mbola nantsoina hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'ny Estera. Ary Mordekay nampitondra valino an'i Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratanao ho amin'ny fanjakana. Dia nampitondra valiny ho any Mordekay indray izy teraka nanao hoe mandehana ary firio ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mivadiana no ny amiko ka aza mihinana na misotro hatelona andro na alina ary izaho sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza ko raha tahiny maty aho dia maty dia lasa Mordekay ka nanao arak'izay rehetra nandidiny an'i Estera azy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 12 mandehana ary firio ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mivadiana no ny amiko ka aza mihinana na misotro hatelona na andro na alina ary izaho sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Izany tena izany mbola ampahelezana antsika ilay avako marana andininy fa 12 tena iray manome toky antsika fa zava-dehibe tokoa ny fiaraha-mivavaka. Zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka eo amin'ny fiainana kristianina. Mandalo zavatsarotra ny jiosy tany Sosana tamin'ny andron'ny Estera mpamindro Mordekay. Ary tsy zavatsarotra zavatsarotra fa fandringanana eo analohan'ny ny fahakalan'ny hafa fahakalan'ny amana sy ny namany dia izay te hamono sy handringana ny jiosy sy ny mpiray tanindrazana amin'ny Estera. Dia Estera moa vadin'ny mpanjaka ary izany fahefana mahavadin'ny mpanjaka zany ny tiany Mordekay ho ampiasaina hanavotana ny jiosy manoloana ny fandringanana efa noman'ny amana sy ny fandrika noman'ny amana. Ny lalàna mifehy nefa ny vadin'ny mpanjaka satria tamin'izany fotoana izany dia tsy mba tokana akory ny mpanjaka tany Sosana satria andevy tany ny jiosy dia tsy misy mahazo manatona ny mpanjaka raha tsy izay atsony ny mpanjaka ihany na iza fa izay miditra ao amin'ny kanja anatiny ao amin'ny lapan'ny mpanjaka zany ka tsy natsoina dia azo atao maty satria toy ny manelingelina ny fiainan'ny mpanjaka manokana izay atsoina ihany no makao fa izay tsy atsoina ka tsy makao izy nefa makao dia toy ny misolantsolana ary ny mpanjaka tsy azo isolatsolanana amina zavatra manokana izay mahakasika ny tena fa izay atsony ny mpanjaka ihany. Estera na dia vadin'ny mpanjaka ary dia tsy mbola natsony ho ao aminy nandritry ny 2 volana ary dia velom-palahiny Estera ny hoe raha iresaka amin'ny mpanjaka n'ity olana ity ary
azaringana ny jiosy kanefa tsy natsoina de ahoana raha makao a ka tsy tondroiny amin'ny tehim-bolamena zany hoe zay makao ka tondroiny amin'ny tehim-bolamena na de tsy natsoina ary dia tsy maty fa afaka miresaka fa raha makao ka tsy tondroiny amin'ny tsy tondroiny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena de fa namany maty vonoana zany melohanao faty de somary natahotra ihany izy tena natahotra ny ainy no hoe ahoana moa zany nafahako miresaka amin'ny mpanjaka nefa tsy natsony raha ohatra ka tsy atsony mihitsy nefa de ahoana ny fomba hitondrana ny olana eo amin'ny mpanjaka ka tsy arikanana amin'ny mpiray-tanindrazana de nanady ampanahy ary Estera satria hoe Mordekay manao hoe teny anoho izao antony izao mihitsy nahatonga anao vadin'ny mpanjaka mba ho afamonjena ny jiosy amin'ny fahakalany sy ny fialonany amana ka andringana antsika izy raha tsy ny mpanjaka ihany tsy afaka mampitsahatra ny fahakalana sy famonoana io ka de mety ho amin'izao mihitsy nanaovan'Andriamanitra anao vadin'ny mpanjaka. Rehefa malala inona no fomba na ny vahaolana hitan'ny Estera rehefa hiatrika zavatsarotra izy zavatsarotra ho an'ny tanindrazana ho an'ny hafa ho an'ny tenany de zavatra roa iavako malala de ity ny fiaraha-mivavaka omba ampifadikanina. Inona moa dikany hoe fiaraha-mivavaka omba ampifadikanina ry havako zava-dehibe mihitsy a rehefa ao anatin'ny sarotra isika ry havako ny fiatsoana namana miara-mivavaka. Jesosy efa nanafatra an'io ao amin'ny Mateo 7:20 hoe raha misy anankiroa ety ambonin'ny tany mifanaiky fa angataka zavatra amin'ny anarako de ho azony zany hoe lay fiaraha-mivavaka lay fifanekena hiaraka mitondra mivavaka ry havako malala de tena zava-dehibe tokoa ary zay no fedina ny entin'ny Estera niatrika ity olana zay atrehiny ity fiarahana mivavaka. Lay fiaraha-mivavaka de tahak'izay nataontsika nandritra ny viboana ohatra tsy mifanaritafa akory ny jiosy rehetra misy samy any amin'ny tokantrano ihany hoy ny Estera manao hoe samy any amin'ny tokantranonareo any fa izao mivady hanina mitrotro mivavaka izaho sy ny ankizy vaviko kosa dia amin'ny tokantrano misy anay hanao zany izay toe-panahy zay rehefa ko malala eo afovoan'izay fiaraha-mivavaka izay Andriamanitra ary ny fiaraha-mivavaka ry havana na eo aza lelanila toerana tahaka ny ambaran'ny tompo ao Mateo 5:20 teo hoe mifanaiky fa hiara-mivavaka de mahazo valim-bavaka. Ny fiaraha-mivavaka ry havako malala de tsy voafetran'ny elanela toerana tsy voafetran'ny fotoana fa ny fiaraha-mivavaka de midika fiombonana aina ny fiaraha-mivavaka de midika fiombonana finoana ny fiaraha-mivavaka de midika fiarahana mitolona amin'Andriamanitra ary eo afovoana zany fiaraha-mivavaka zany Andriamanitra. Fitaovana iray ary avako malala omeny tompo antsika amin'ny alalan'ny tantaran'ny Estera eto no hoe aoka isika rehefa todo zavatrarotra rehefa todo zava-manahirana de mitady namana ho hiara-mivavaka. Misy fotoana ry havako malala eo amin'ny fiainantsika tena tsy vitantsika ny mitolona irery. Misy fotoana manapetra isika rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana indraindray ao anatin'ny ady ampanandra indray ao anatin'ny ady sarotra indraindray de misy fotoana ahatrapanao ny fetranao ho malemy ahatrapanao ny manofo anao ahatrapanao mahamora trotraka anao tahaka ny Estera eto mavesatra loatra lay zavatra tiana angatahana amin'Andriamanitra mavesatra loatra lay andraikitra mavesatra loatra lay faniriana te azo valim-bavaka de hoe Estera manao hoe tsy vitako zary izy zany tsy lay mivavaka ny tsy vitan'ny Estera fa lay andraikitra zay tadiavina aminy lay valim-bavaka andrasany lehibe loatra eo anatrehan'Andriamanitra lehibe loatra eo anatrehan'ny fiainany dia ny ilany namany ara-mivavaka amin'izy. Zany rehefa malala zava-dehibe amintsika meteza hoentina mivavaka Tratray misy olona rehefa malala rehefa metrahanao fanontaniana inona ny zavatra batiana hoentina mivavaka amin'ny fiainanao. Tratray misy tsy mahavary fanontaniana tratray misy
tsy mieritreritra koa hoe ilaina ny tondran'ny hafa ambavaka. Zava-dehibe ry hafa koa ny fanekenao entina mibavaka. Ny fanekenao entina mibavaka de tsy fahalemena akory zany fa midika fitiavana zany. Ny fanekenao entina mibavaka de midika fanetreteny zany. Ary lay fiaraha-mibavaka mahatonga azy ekeny Jesosy araka ny teniny teo de tsy hafa ry havako malala fa fiainana mihitsy ao amin'Andriamanitra. Ny trinité nge ry havako malala Andriamanitra iray zanaka fanamasina de Andriamanitra tokana fa iray ihany. Fifamenoana zany ny trinité de tsy afa-tsy akory fa fifamenoana. Ny fiarahan'ny olona mivavaka ry havako malala de tsy afa-tsy akory fa mifanahaka amin'izay trinité zay. Jesosy de ny teny manao hoe ao amin'ny Jaona toko vedemeny 10 ny ray ato amiko io zaho ao amin'ny ray. Ary lay Jesosy zay zokintsika de toy ny ara-ny vavaka aza ny vavaka tamin'Andriamanitra. Ny fiarahantsika mivavaka ry havako malala de tahaka ny fiombonany mpino ao amin'izany trinité zany. Zay mahatonga ny tompo manao hoe raha misy mifanaiky. Rehefa toto zavatsarotsika ry havako malala de meteza anatona ny namanao. Meteza iantso ny namanao hiara-mivavaka aminao. Jesosy tao Getsemani ao amin'ny Matteo toko 5:20 ny fainam-telopolo sy ny manaraka de niantso ny mpianany hiara-mivavaka aminy. Jesosy ary havako malala tao anatin'ny ady sarotra niantso namana hiara-mivavaka aminy ka maika fa isika. Iza moa isika no afaka iambona afaka eritreritra manao hoe ampy ny vavaka izay ataontsika ho an'ny tenatsika, na ampy ny vavaka ataontsika ho an'ny hafa, na ampy ny vavaka ataontsika ho an'ny firenena. Zava-dehibe ry havako malala ny fiaraha-mivavaka. Ary zay mampianaro ny tompo antsika ny hoe mifampitondra na mifampivavah mba tsy ho reraka ianareo. Reraka isika ry havako malala raha mitolona samby rery amina. Ny vavaka mantsy ry havako malala de tolona. Fa tsy hoe ny vavaka de misy mantsy mieritreritra manao hoe ny vavaka ve inamony ataonareo amin'ny vavaka fa ny asake ny zava-dehibe. Tsy ry havako malala. Tena tolona ny vavaka. Ady ny vavaka. Satria rehefa mivavaka ianao, ny zavatra manavesatra anao de hoentinao ao amin'ny tompo. Raha mivavaka ianao, ny zavatra ny ady atrehinao amin'ny hoavy no hoentinao ao amin'ny tompo. Noho izany tena ady sy tolona ny vavaka. Tsika sendrasendra akory ny fisiny ireo monastera isan-karazany maneran-tany ho fitokanam-bavaka. Eny rehefa ko malala ho takatrao fa zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka. Meteza hoentin'ny olona am-bavaka. Meteza hamboraka amin'ny namanao ny zavatra tianao entina mibavaka. Rehefa malala meteza koa hitondra am-bavaka ny namanao. Aza de ny tenanao ihany no entinao amin'Andriamanitra. Aza zavatra mety ho mahafinaritra anao ihany no entinao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany rehefa malala. Fa misy koa ny vavaka ny tia tena. Tsy mieritreritra fa tsy ny tena ny sanatria fa mba tsarovo koa rehefa malala. Fa zava-dehibe ny vavaka entinao an'ny hafa. Raha betsaka ny olona no miteny eny an-dalana eny manao hoe ao fa hoentina mibavaka e, ao fa hoentina mibavaka e. Na misy olona miteny aminao hoe mba eto mibavaka, tena tsaronao am-bavaka tokoa va. Reny olona ny ekenao entina mibavaka reny. Rehavako ny vavaka izay ataontsika miaraka tahaka nataon'ny Ester eto de enon'Andriamanitra. Fa ny faharoavako malala izay fitaovana hoentintsika mifampahery manoloana ny ady sarotra de izao ny fiaraha-mivavaka saika izao. Fiaraha-mivavaka izay ataontsika hoe olona voafantina manokana. Ny fireneny Ester, ny mpiray tanindrazana amin'ny Ester, ny olona akaiky ny fony Ester. Io no ny taon'ny hiara-mivavaka aminy. Rehavako malala marina fa misy zavatra nge hoentsika mivavaka, hoentsika amin'ny zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka. Fa misy olona kosa izay amborahanao zany fiaraha-mivavaka zany. Manavesatra anao ange tsy voatery hoe tenenina amin'ny olona rehetra. Tsy hoe aboraka amin'ny olona rehetra akory ny manavesatra anao. Mety ho aborako amin'ny olona rehetra zany, fa mety ho voamaika aza
fifaliana ho an'ny olona ny mandre ny zavatra mety manavesatra anao tsy hoentiny ambavaka sanatria fa mety manakivy ianao zany hoe fantenana ihany ry havako malala ny olona tena afaka miara-mitondra ny mavesatra tsy hoe ao anatina fivirimbe anankiray manokana sanatria tsy mbola misy zany fa hoe amina fivirimbe bokiny olona ve hoe zao ny zavatra mahazo azy zao ny olana trehaka momba ny fiainako zao ny olana trehaka momba ny asako zao ny olana trehaka momba ny fiainako manokana mba eto mbavaka zao tsy zay loatra nataony Estera fa nyresaka manokana tamin'ny Mordekay izy de nytenina amin'ny Mordekay manao hoe fantena ary ny olona jereo ary ny olona zay afaka iara-mivavaka amiko fa izasy ny ankizy vaviko de anao to zany ko Jesosy raha tamin'le ohatra n'ilay tsika tao Getsemane ry havako malala tsy ny mpianatra rehetra ny mpianatra rehetra ny netiny tany Getsemane fa tamin'ireo mpianatra ireo de mbola nisy vitsivitsy indray netiny nitokana manokana nisy vitsivitsy indray mbola netiny nitokana manokana tsy ny rehetra kory no zany de tena zava-dehibe ry havako malala ny fiaraha-mivavaka saingy zay olona akaiky ny fonao olona hitokisanao fa azona ny tsy ambaratelo entina amin'Andriamanitra zay olona hitokinao fa azaka zany tsy ambaratelo zany ko satria mety misy zavatra manavesatra anao hoentinao amin'Andriamanitra hoentinao any amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo olona zay anatsoinao manokana ireo mety tsy ho zakan'ireo olona reo entinao amin'Andriamanitra zany zavatra izany mety marifo koa ny finoany ka tsy hatondry zany zavatra zany eo anatrehan'Andriamanitra izy fa hatondry zany zavatra zany eo anatrehan'ny olona ka hatonga resaka hafa zay mety indray hanimba ny finoanao na hanimba ny fiainanao manokana no zany de ilaina ry havako malala ny fiaraha-mivavaka fa ny zava-dehibe de ity koa rehefa mifidy olona iaraha-mivavaka ianao ka ambrahanao ny orana ny manavesatra anao de fanteno olona azonao
tanterahina izao isa tokantrano ny fiarahanay mivavaka zay iainanay na de ho aza ny elanela tany ny elanela toerana ny elanelana maro samihafa eo amin'ny maha olombelona de mivavaka zay tompo mba hoe nonao reny ho valinao reny araka lehibe ny famindramponao de jereo ny tokantrano tsirairay jereo ny ankonina tsirairay jereo ny fanoloran-tenina tsirairay amariny tompo ny teninao fa raha misy zavatra angatahanay amin'ny anaranao na de ho aza ny toerana mampisaraka anay rehetra ka angatahanay amin'ny anaranao Jesosy zany de valinao ko ny valio ny vavaka tompo ho an'ny tsirairay avy manaraka zao mofinainay zao ho an'ny tsirairay avy ny tokantrano any raha kofy fifaliana fandresena ao aminao Jesosy amen.